J'ai tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Luciano ni fampalalam Vaovao. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, isacham telsulu arivo. Luciano ni fampalalam Vaovao. Mananisaratra ny fahazonana ny loharano vaovao eo anivon'ny fitondram-panjakana ankehitriny hoy ny filohany ho lavitry ny mpanao gazety raha ny tatitra voaray. Raha ny hita mikatona amin'ireo mpanao gazety ireo loharano vaovao samihafa izay tompona andraikitra samihafa antony mahasarotra ny fanomezana vaovao izay zon'olom-pirenena tsirairay avy. Teboka maro no tsy mbola tafapetraka araka ny tokony ho izy izay ahafahana mahazo ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara hoy ireo mpiantsehatra ara-politika sy ny teo anivy ny Transparency International manoloana ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Iankina ny fahalavarariany ny fanatokisana ny fifidianana ny asa fanaovan-gazety saingy tsy malalaka amin'ny fahazona lalam-baovao avy amin'ny eo anivon'ny CNI ny mpanao gazety ary tsy mbola tafapetraka mandrakandroany ihany koa ny ANRCM. Noho ny fitadiavan'ny filoham-pirenena sy ireo manodidina azy tombontsoa manokana ny antony tsy mahavoavan'ny delestage amin'izao hoy ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka. Tsy manaiky hanao soni ny fifanarahana ampiodinana ny tohodrano ao Volobe ny mpitondra ankehitriny raha tsy misy kolikoly hoy ny faneho-keviny. Roa taona mahery izao no tsy mbola nandray karama ireo mpiasa PAT eo anivon'ny Université ny Tomasina amin'izao fotoana izao. Iroso tamin'ny fanakatonana ny birao izy ireo androany ho fanairana ny tompona andraikitra mba hamahana aingana ny olana. Anivelany nivoaka ny aliny talata ifoa alarobia teo ny fampitsarana ady eo amin'ny Israely sy ireo vondrona mitampiadiana tao Gaza raha ny fampitam-baovao palestiniana taorian'ny fifampitofirana na hafatesan'ny mpitokona jiosy tsy nanamafy izany fampitsarana ady izany noho izany ry zareo Israeliana. Raha avetrany ary ny antsipirin'ireo. Kafalina ndreto mikolasito mikuvavy no tsidiana ny tokantrano amin'ny ity aliny fahatelon'ny volana May taona 2024 ity ansaina fitiavana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fotoana avy hatrany ary dia manano sarotra ny fahazonana ny loharano-baovao eo anivon'ny fitondram-panjakana ankehitriny hoy ny filohany ho lavitry ny mpanao gazety raha ny tatitra voaray. Raha ny hita mikatona amin'ireo mpanao gazety ireo loharano-baovao samihafa izay tompona andraikitra samihafa antony mahasarotra ny fanomezana vaovao izay ny zon'ny olom-pirenena tsirairay avy. Fitiny koloina. Mihasarotra ny asa fanaovan-gazety ankehitriny anton'izany firoborobon'ny tambazorona tserasera izay manome vana ireo vaovao miely anatin'ny fotoana fohy. Eo ihany koa ny fanomezana vaovao tsy voamarina manaraka ny fenitra amin'ny asa fanaovan-gazety. Raha ny tatitra ny teo anivon'ny ho lavitra isa manano sarotra ny fahazahoana ny loharam-baovao amin'ny fanatanterahana ny asa eo amin'ny fitondrana ankehitriny. Tsapa fa mikatona loharano-baovao sasatsasany eo amin'ny fanomezana vaovao any mpanao gazety tato ato izay indrindra ny avy eo amin'ny fitondram-panjakana. Tatitra ny mpanao gazety ampitaina aty amin'ny braony OGM rehefa tonga izay fandrirarana izay hoe tsy afaka miteny izay mametra taratasy fangatahana lalana dia ho antsonay manana zo hahazo ireo loharano-baovao rehetra ny mpanao gazety hoy ny lalàna koa andao atomboka ny fampanajana ilay zo any mpanao gazety ary aloha zany ny famolavolana ho avy mamiratra ho amin'ny fampanajana ny zo. Ankilany misy ireo zo tsy voaza amin'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara raha ny faneho-kevitra azo. Za manokana aloha tsy mpanao gazety fa miara-miasa amin'ny mpanao gazety ihany amin'ny andraikitra sy nisy ihany tena dia raha ho anahy manokana zany dia hoe hita ihany fa hoe mbola misy atao hoe tsy tena mametraka loatra ny zo amin'ny mpanao gazety ngamba ny firenena malagasy ve fa raha ny fahitako aloha dia tena hoe mbola voahelinghelina foana ny asa fanaovan-gazety
amin'izay sehatra misy anazy zay zany. Ankalazaina androany telomeny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahalalahana maneho hevitra sy ny asa fanaovan-gazety. Tsy aivona ny lalàna laharana 24 tsipika aotra enina tamin'ny 1 septambra 24 no mameny serasera amin'ny hain'vakijery eto Madagasikara. Manodidina izay hatrany dia teboka maro no tsy mbola tafapetraka araka ny tokony ho izy mba ahafahana mahazo ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Hoy ireo mpisehatra ara-politika sy ny teo anivony Transparency International manoloana ny asa fanaovan-gazety eto amintsika. Iankina ny fahalavorariany fanatotosana ny fifidianana ny asa fanaovan-gazety saingy tsy malalaka amin'ny fahazoana loharano vaovao avy eo anivon'ny CNI ny mpanao gazety ary tsy mbola tafapetraka mandraka androany ihany koa ny ANRCM. Henri Florian. Amin'ity tompifidianana ho an'ny taona 2024 ity, ilain'ny mpanao gazety ny fahafahana manatanteraka ny asany ara-dalàna mandritra ny fifidianana, ny andro ny latsabato ary aorian'ny fifidianana mba ahafahana mamoaka vaovao amin'ny fomba matiana sy maro lafy. Ny fahalalahany asa fanaovan-gazety antoky ny fifidianana mahomby. Io no lohahevitra lehibe nitondrana adi-hevitra sy mpamelabelan-kevitra androany no karakarain'ny Transparency International Madagascar. Miamidiny fahalalahany mpanao gazety mahazo ny loharam-baovao indrindra fa eo anivony asa-panjakana amin'izao fotoana izao. Ony teo anivony Transparency International raha toka tato anatin'ny 5 taona no jerena iharany antsonja ihany koa ny ankamaroan'ny mpanao gazety indraindray. Nambaran'ny Front National ny antoko malagasy miara-miainga nadritra ity adi-hevitra ity fa maro amin'ireo rafitra izay tokony apetraka mba hipetrahany fahalalahany asa fanaovan-gazety indrindra fa ho an'ny fifidianana no tsy mbola tafapetraka hatreto. Mais voilà, on a une autorité nationale de régulation de la communication médiatisée. Arlan la langue, on a un sur le livre. Zamitia, la ministre, patron de précédent, il y a le flanc qui est ministre, qui font barat, qui font zakana, mamoka la lana, des manata directrices, mais si il y a que 50 ans, tu le sur le livre. Faire autant la lana, mais au village, tu mets un peu de kiwa, bafana, mais à 15 ans, la lana, voilà. Tam septembre raika mroapolo sy roa arivo nefa tokony hipetraka amintsika miteny zao zany hiatrika fifidiana antsika raha tsy haitsika ny lalàna tsisy zavatra mifehany fanaovan-gazety tsoa zany manomboka zao eto Madagasikara manomboka tamin'ny septembre raika mroapolo sy roa arivo raha tena tsapatsika fa zavatra ngezabe zany dia tokony misy apela zany raisintsika miaraka ao anatiny eo fa rehefa tsy mipetraka io zany dia ministère de communication no miandraikitra an'izay raha lalàna nefa milaza fa tsy tokony andraikitra an'izany tsony izy raha tanty izy ka mizaka andeha andrayany io dia olona anankiray izay manoana candidat lehibe anantoko no lehibe ana presse zany no ametraka ny fitsikidalao amin'ny fifidianana ho avy zao amin'ny fahalalahany fanaovan-gazety asa ravintsika saretsena zavatra mety isio amin'izany da mety zavatra naiva na teraka korota mety amin'ny firenena dia mba manaitra hoe mba tena tokony isy epetra raisina faran'izy angina fivolana sisina dia manomboka ny fifidianana. Tsy hanana ny mangarahara sy ahazo vavaomarim-pototra avy amin'ny CNI ny mpanao gazety indrindra fa amin'izao fotoam-pifidianana izao raha tsy tafapetraka araka ny tokony izy ny fahalalahana eo anivony izany voamera izany hoy ny mpanao gazety. Tsy mipetraka tanteraka ny tena andraikitra ataon'ny solon-tena ny mpanao gazety eo anivony CNI ny fahafahana feno ho an'ny fangararana. Manana solon-tena no lavitra mpanao gazety ao anatiny io CNI io tena mangarara ve ary nanao an'izay asa fangararana izay ve ny famoahana vaovao anatin'ny CNI satria miady namana mpanao gazety mba hisolo-tena ao mba zahoana mangarara fa tena petraka andany hoe tena manao mangarara marina ve mba afahana manana fifidianana madio isika amin'izao fotoana izao satria zay rehefa manontany ny ao CNI ohatra dia betabe zavatra tsy fantatray délibération firy zay ny raisan'ny CNI mba mijerana sitany CNI zay tsy hitanao eo zany délibération zany note firy zay navoakany tsy hitanao eo anatiny eo zany dia nefa ny asany fanaovan-gazety ohatra ny asa fanaovan-gazety tokony mahafantatra an'izany tokony mamavoaka an'izany betsaka ny zavatra tsy ara-dalàna zay ataon'ny CNI amin'izao fotoana izao kanefa tsy misy ny investigation resantsika dia mba ilaina koa zany ny investigation amin'izay lafiny izay ohatra ny investigation resaka kolokolo satria mbola mamono lavitra any firenena araka voalazantsika teo zany fifidianana tsy milamina sy fifidianana mokota zany ary voalazany namana tateo io no ampisi
siny ny na ilamina na tsy ilamina firenena rapitsoravana ny emotra ny fahalalany asa fanaovan-gazety amin'izao fotoana izao hoy ny mpanao gazety izay nandray anjara tamin'ity adievitra ity manaprofy izany ny fiamorany laharana ho an'ny Madagasikara. Tamin'ity taona tena miroapolo sy roa arivo ity dia eo amin'ny faraika mizato amin'ny firenena valopolo mizato misy a Madagasikara. Tamin'ny taona miroapolo sy roa arivo izy valo sy folo amin'ny firenena valopolo mizato. Dia isika rehetra zany efa afaka tonga dia mamaly avy hatrany fa tsy mila hoe manao conclusion na manao chute na manao résumé zany hoe mihemotra ny laharana Madagasikara tao amin'ny raha ny antotanisa zany na sondage nataony RSF Reporters sans frontières tamin'ity taona miroapolo sy roa arivo ity. PDB zany za manokana PDB ny antony amiko zany tsy misy tokony antony anakatonana ny orinasa fanaovan-gazety izay misy mpanao gazety tao anatiny ary reny mpanao gazety reny manana fady aman-janaka voalohany indrindra ary manana ihany koa mpanjifa izay sika ho pirenena valona ho pirenena moa zany valona satria mazava ho azy fa raha ohatra raha amin'izao andro fahalalana zao tena hoe valona isika ho pirenena zany mila mahalala vaovao maro lafy dia ny fanakatonana ny orinasa anankiray fanaovan-gazety amiko dia efa endry anankiray zany tsy fisiny ny fahalalana ny asa fanaovan-gazety ko Madagasikara. Ankoatra io totoso androany ihany koa tetsy Antanina renina ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny mari-pankasitrano ho an'ny fifananana Grand Prix Mbala andian'ny fahadimy ho an'ity 2024 ity izay nokarakarin'ny Transparency International Initiative Madagasikara. Dimy taona amin'ity taona ity araka izany no nikarakarana ny hetsika izay miompana amin'ny fanadidina lalina momba ny ady amin'ny kolikoly. Ny malina izay natao hanatsikafona ny rafin'ny kolikoly eto amin'ny tany sy ny firenena ka amoahana ireo vaovao misy sy isintomana laklosy ho an'ireo tompona raikitra isantokony ho an'izay ady amin'ny kolikoly izay. Fahenan'ivon'ny gouvernemanta no sakana tsy ametrahana ny NRCM na ny Autorité nationale de régulation de communication médiatisée eto Madagasikara amin'izao fotoana. Ny NRCM izay mandray anjara feno amin'ny fanaraha-maso ireo haino-vaky-jery miankina amin'ny fanjakana na tsia. Fanadiadiana. Tsy voaja treto ny voalazan'ny lalàna ny amin'ny tokony ananganana ny ANRCM na ny Autorité nationale de régulation de communication médiatisée eto Madagasikara. Ny ANRCM izay mandray anjara feno amin'ny fanaraha-maso ireo haino vaky-jery miankina amin'ny fanjakana na tsia ary tokony ho natsangana iray taona aorian'ny fametrahana ilay lalàna momba ny serasera amin'ny haino vaky-jery ny voalohan'ny volana septambra 2024 izany hoe tokony ho tafatsangana ny voalohan'ny volana septambra 2024 io ANRCM io. Nilazany eo anivon'ny ministera fa efa nisy ny volavola fampiarana io lalàna io natolotra ny gouvernemanta ahafana mamoaka ny didy fampiarana izany na ny décret d'application izay tokony ho nivoaka tao anatin'ny 12 volana taorian'ny fahalanin'ny ilay lalàna teny anivon'ny anteny Meraro atonta. Izany hoe raha io fanazavana io ny eo anivon'ny gouvernemanta no sakana tsy ahafana mametraka ny ANRCM. Androany fanazavana mikasika ny ANRCM no nataon'ny ministra tompon'andraikitra raha napetraka ny fanontaniana mikasika izany. Ny OGM dia misahana ny mpanao gazety de manière individuelle zany hoe nao za amin'ny mpanao gazety antsika zany dia zay ny asan'ny OGM. Fa ny ANRCM kosa ndray dia misahana le organe de presse ny régulation ny organe de presse zany ohatra hoe ny famezana licence zany zao rehefa mitsangana ny ANRCM dia fa ANRCM fa tsy an'ny ministère intsony zay teo aloha moa le CSCA fantatsika tsara ny commission spéciale de la communication audiovisuelle fa rehefa mitsangana ny ANRCM zany dia izy no mendraikitra n'izay régulation na fandrindrana ny haino aman-jery zany hoe le organe de presse zany fa tsy ny mpanao gazety. Ateto araka izany ny eo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina no misahana ny ampahany betsaka amin'ny eo andraikitra tokony hosahany ny ANRCM voalaza ny lalàna io. Izany hoe raha misy ohatra ny fangatahana fahazondalana isokatra dia lasa ny ministera no mandray ny fanapahan-kevitra mahakasika izany raha ohatra ka tokony ho ady hevitra sy fanakalozan-kevitra no mibaiko amin'ny fanomezan-dalana. Raha ohatra ihany koa ka ny ministera izay tantanan'ny lehibe nantoko isan'ny mpitolona mafana fo amin'ny fanohanana sy ny fangatahana ny firotsahan'ny filoha ankehitriny hofidiana no mitantana ny andraikitra izay tokony hosahan'ny ANRCM azo antoka ave fa hanana ny tsy fitanilana sy ahavitany andraikitra tokony hosahan'ny ANRCM eo anivon'ny CENI ohatra iray ireo amin'ny andraikitra tokony hotazon'ny ANRCM eo anivon'ny haino vaky-jery.
fanontaniana mipetraka manoloan'izany ny hoe isy ve ny neutralité na ny tsy fitanilana eo anolohan'ny CENI manoloana ity tranga ity. Inona no antony tsy hananganan'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ity rafitra ity ka voahaja tokoa izay voalazan'ny lalàna momba izany ialana amin'ireo ayay isan-karazany mikasika ny aino vakijery eto Madagasikara. Manoloana ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety dia nanao fanambarana ny anivon'ny ilontsera amin'ny maha-ifam-pandalinana ny tontolon'ny serasera maro lafika azy. Ny ilontsera izay manao antsoavo amin'ny sy ny serasera sy fampitambavao tompona andraikitra mitovy tantana ary tsy manilikilika mba tsy ho voatoitoina ny demokrasia sy ny zotra-pifidianana miaraka aminy. Amin'izao andro maneran-tany ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety izao miraisaina tanteraka amin'ny loha hevitra nosafidian'ny UNESCO ny ilontsera raha ny fanambarana navoakan'izy ireo. Nanamafy ny ONG ilontsera fa araky ny 170 amin'ny fanambarana maneran-tany momba ny zon'olombelona izay manambara fa zon'olom-pirenena tsirairay avy ny maneho hevitra ankalalahana ary tsy voatoitoina amin'izay fanehoan-keviny sy afaka mitady sy misitraka ary manely vaovao ankalalahana tsy voafehin'ny sistany na inona fitaovana ampiasainy. Mafy kokoa ny lokanady rehefa miparitaka aingana sy betsaka kokoa ny torohay sy ny vaovao satria manambana ny fiparitahan'ny vaovao diso ka ilaina fahamelona ary ilaina ihany koa vaovao maro lafy sy tsy mitanila hoy izy ireo. Ny fanajana ny zo aneho hevitra ankalalahana ihany koa no afaka miantoka izany. Raha tsy misy tokoa mantsy ny fahalalana maneho hevitra dia sarotra ny toroka ampitsikafona na anameloka ireo tsy fanajana ny zon'ny vehivavy, ny zon'ny ankizy, ny zon'ny olona manana fahasembanana sy ny marefo, ny zon'ny mpiasa sy ny zo fototra hafa rehetra mikasika ny olombelona. Maro nefa ny tranga mbola mampamindram-panontaniana hoy ny ilontsera, isan'izany ny La Gazette de la Grande Île, ny MBS, ny ANRCM, ny tolo-dalàna mikasika ny fisitrahana malalaka ny torohay ho an'ny be sy ny maro, ny mikasika ny mpiaro-ny zon'olombelona sy ny mpisintona lakolosy, ny fivoriana politika ankalamanjana sy ny maro hafa. Amin'ny maha-ifam-pandalinana ny tontolon'ny serasera maro lafika ny ilontsera dia maneho ny ayahany ny ilontsera manoloana ny fahalalana maneho hevitra ankalalahana indrindra amin'izao ankatoky ny fifidianana izao. Noho izany manao antsoavo izy ireo amin'ny sy ny serasera sy fampitam-baovao tompona andraikitra mitovy tantana ary tsy mitanila mba tsy ho voatoitoina ny demokrasia sy ny zotra-pifidianana miaraka aminy. Ny lala tokana izorana amin'izany dia ny fisitrahan'ny olom-pirenena zo mitovy eo amin'ny fahazoana sy ny fanjifana ireo vaovao sy ny torohay tafiditra tanteraka ao anatin'ny zo fototra sy ao anaty lalam-panorenana malagasy. Manoloana ny tsindry isan-karazany miatra amin'ireo mpampaneho lakolosy eto Madagasikara. Tokony ampiarina ilay volavolan-dalàna narosin'ny firaisam-pirenena ahafahana miaro azy ireo ny solitena ny firenena mikambana andro any. Tanjona amin'izany ahafahan'ny reto farany miasa araka ny tokony ho izy. Mbola sarotra ny manatanteraka ny asan'ny mpampaneho lakolosy na lanceur d'alerte eto Madagasikara noho ny tsindry sy fandrahonana ary fanagadrana atao azy ireny. Ny mpampaneho lakolosy izay tokony arovana amin'ny fomba rehetra no ireto farany mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny famoahana ny zava-misy marina amin'ny fiainam-pirenena. Je pense qu'il faut protéger les lanceurs d'alerte, si tant est que les lanceurs d'alerte contribuent à apporter la vérité dans la société. Raha ny hevitro manokana ilaina ny fiarovana ireo mpampaneho lakolosy na ny lanceur d'alerte noho izy ireny mamoaka ny zava-misy marina eny anivon'ny fiarahamonina. Kanefa ny fisintomana lakolosy izay mety hiteraka korontana no iantsoko ireo mpampaneho lakolosy mirona anaty fahamarinana mba hitandrina manoloana ny fisian'ireo mpampaneho lakolosy izay mamafy tsaho amin'ny korontanana ny fiarahamonina. Noho izany sahirana izahay raha mijery ny zava-misy any amin'ny tambazotra tserasera sosialy any amin'ny interneto tokony hitandrina isika mba tsy hisian'ny olana satria mila filaminana raha te hampandroso. Faudrait qu'on fasse très attention pour ne pas créer de problèmes parce que on a besoin de stabilité si on veut faire du développement. Ankilany efa nisy ny fanolorana volavolan-dalàna nataon'ireo firaisamonim-pirenena ny 20 martsa teo momba ny fiarovana ireo mpampaneho lakolosy saingy misy olana ny fandaniany izany ankehitriny. Ny fampiaran'io lalàna io izay vao olana tokana ahafahana mandama ny asan'izy ireo araka ny tokony ho izy. Tout ce qui permet de réguler la société, tout ce qui permet de réguler l'information. Izay rehetra ahafahana mandrindra ny fiarahamonina sy ny information ahafahany mirona makany amin'ny fanajanany zololombelona ny ampivoatra ny Madagasikara. Ireo lalàna rehetra ireo izay afaka manatsara ny zava-misy dia arabaina tonga soa avokoa. Na io lalàna ahafahany mpanao gazety sy ireo mpampaneho lakolosy ary ireo mpisehatra matianina amin'ny fifandraisana anao araka ny tokony ho izy ny asany dia manao antsoavy izahay ametrahana ireo lalàna ireo
anatsara ny toe-zava-misy ary koa anamorana ny asa ny tsirairay avy. Nous appelons à ce que ces lois qui contribuent à améliorer la situation soient mises en place pour faciliter le travail de tout un chacun. Tsy aivana, papan'ny lakolosy maro amin'izao fotoana no nahiditra ponja noho ny fisintomana lakolosy izay ahina ho manontona ny fiainam-pirenena. Etsika maro no nanamaria ny mpanao gazety tao Mahajanga ny andro ny telemi. Andro maneran-tany ho an'ny fahalalany asa fanaovan-gazety. Isan'izany dia be ny firaisakina, etsika ara-tsosialy sy ara-panatanjahantena ary ny lobary andasy niompana tamin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety Anja Robert, Kolo Mahajanga. Fahalalan'ny fanehoan-kevitra amin'ny mahampanentana ny zolombelona hafa rehetra io no loha hevitra noraisina tamin'ity andro ny 7 ny volana Mey ity fanamariana ny andro maneran-tany amin'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ho an'ny teto Mahajanga ny atomboka tamin'ny diabe ny firaisan-kina izany izay niainga avy teto amin'ny bord de la mer ny toy tamin'ny etsika ara-panatanjahantena teo anoloan'ny lapan-tanàna ary ny farana tamin'ny etsika sosialy ny tondrana fanomezana ho an'ireo zaza niara ny herisetra izay taizana etsy amin'ny CDEF mangarivotra ny tapany maraina asa fanaovan-gazety asa masina. Ao anatin'ity asa fanaovan-gazety ity dia asa anisan'ny mitaky finiavana izy io, mitaky fanetreteny ary mitaky famarinana ihany koa. Ny asa nefa tsy mora ho an'ny mpanao gazety rehetra ka dia izay foana no anaovana antso amintsika rehetra golim-pirenena ireo sehatra maro samihafa isan-tsokajiny mba hiara-iasa ifanohana ifanometanana amin'ny mpanao gazety amin'izay hoe fanomezana ny loharanom-baovao ahafahan'ny mpanao gazety manome ny tena vaovao marina sy maro-potitra ao anatin'izay tontolo ny serasera izay. Mankahery ny mpanao gazety rehetra eto Mahajanga amin'izay asa masina izay sahaninareo izay. Masina hoy aho satria ianareo no mampita vaovao, ianareo no miteny zavatra tokony fantatry ny vahoaka. Izay zavatra izay nefa takina ihany koa ny finiavana ary indrindra ny fanajana ny deontologie ny asa fanaovan-gazety. Io no anisan'ny zava-dehibe ary tsy adino ihany koa ny neutralité. Tsy tokony homba atsy na eroa anareo satria hita sy tsapa tokoa raha eto Madagasikara ny resahana. Misy ny fisian'ireo station radio télévision maro izay mipoitra etsy sy eroa, izay ny tompony moa ireo mpanefoefo indraindray ao ny tompony ihany koa ny mpanapolitika indraindray hany ka lasa tsy marina ny vaovao avoakan'le station indraindray satria manaraka ny direktivy ny tompony. Ny fahazahoana vaovao marina, vaovao feno sy tsy mitanila tokoa no andrasan'ny olom-pirenena avy amin'ny mpanao gazety. Ka noho izany dia ilana fandavatena tokoa ny fitrandrana ny asa sy ny fikirakirana ny vaovao. Araka izany dia ilain'ny mpanao gazety foana ny fifampizarana ny traikefa eo amin'ity sehatra asa ity. Ho an'ny faritra boeny manokana, manodidina ny 50 eo ny isan'ny mpanao gazety izay mizara vaovao isan'andro amin'ny alalan'ny Ainao Manjery sy ny gazety antsoratra. Nanomboka ny voalohan'ny volana Mey no efa tafiditra tamin'ny fiomanana ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety. Ireo mpanao gazety sasany tao fianaratsoa tamin'ny fandraisan'izy ireo ny fampiofanana ampitaindavitra izay nentin'ireo mpanao gazety zoky niaraka tamin'ny fiara-miasa tamin'ny UNESCO. Ny toy izany maraina teo izay ny toy tamin'ny ady hevitra mivantana ny arana tamin'ireo onjam-piotany antoerana. Somary niavaka tsy toy ny isa-taona ny nankalazany ny mpanao gazety teto Fianarantsoa ny andro ny telemi ity satria dia nisy ny fandaharana miara-mientana izay ny toto-saina miainga mivantana tetỳ anivony ny onjam-peon'ny Kolo FM io maraina io izay niarahany ireo mpanao gazety teto an-terana ary namoaboasana ireo loha-hevitra izay noraisana tamin'ity taona 2024 ity. Ady hevitra teo ihany koa no hoe misy ve ny fahalalan'ny mpanao gazety eo amin'ny fitrandrana ny vaovao izay. Iza moa zany andraikitry ny mpanao gazety ety amin'ny faritra Matsatramboly amin'ny fanatotosana izay hoe fahalalana miteny izay ho an'ny olom-pirenena maneho hevitra ary ihany koa ny fampisitana ny zon'olombelona fanapitondra fampandrosoana ihany koa ety amin'ny faritra. Paramètre be dia be tsy ahafahantsika mpanao gazety sy tsy ahafahan'ny olom-pirenena tena misitraka ny vaovao maro ohatran'izay fa ny mbola avery koa sika mpanao gazety tena mila miasa mafy ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Fa mety hatakona ny asa fanaovan-gazety ve ny fisian'ireo tambajotra serasera ireo raha izao firoborobon'ny fanatontoloana izao. Fa zay maly izao sosoria zay afaka miresaka ao daholo ny rehetrarehetra ao anatin'izay hoe Facebook zay fa misy antsika mpanao gazety zany no
Anisany mety fitaovana mety ampiasaintsika mpanao gazety ihany koa zany Facebook afahana mamoaka vaovao tena marina fa tsy azo ferantsika zany no olona loha samy ma réseaux sociaux ny Facebook. Tsy asa mora ny asa fanaovana gazety fa asa mila finiavana sy fahavitriana ary fanetrentena ary mila fasahina ihany koa mba ahafahany olon-drehetra misitraka ny vaovao tena izy. Fa mila belaran-kevitra izay mahakasika ny tontolon'ny asa fanaovana gazety moa no nanoizana izao hetsika izao atao amin'ny tranobean'ny serasera sy ny kolotsaina matomena izay nentin'ny profesora Henri Samuel na mpampianatra Pikaroko sady mpanao gazety ihany koa io tolakandro sady namaranana ny fankalazana nyty andro amin'ny telemety teto Fianarantsoa. Manodidina izay hatrany dia maro ny ezaka tsy maintsy atao anatsarana ny tontolon'ny asa fanaovana gazety ary tsy latsa-danja amin'izany eto Madagasikara. Ankoatra ny tsy fampy ny fahalalahana maneho hevitra, voaenjika ary hiara ny fampiororona ary misy aza hiditra ponja sy mamono ainy ihany koa ireo mpanao gazety. Gaetan Andriatsilavo. Tandindomdoza ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety noho ny firoborobo ny teknôlôjia sy ireo tambazotra tserasera isan-karazany ary tsy afa-miala amin'izany ihany koa ny mpanao gazety. Ankilan'izay tsy voahaza ny fahafahana maneho hevitra ary tsy ampy ny fahalalany asa fanaovan-gazety maneran-tany. Hoy Antonio Guterres, sekretera jeneraly ny firenena mikamana tao anatin'ny hafatra nampitaina amin'izao fankalazana ny fahalalany asa fanaovan-gazety izao. Fototry ny demokrasia nefa ny fahalalany asa fanaovan-gazety. La liberté de la presse est le fondement. Fototry ny fahamarinana sy ny demokrasia ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety. Noho izany, manana izay rehetra ilainy sika ahafahana mamolavola ny hevitsika sy milaza ny marina amin'ireo tompon'ny fahefana. Ny loha-hevitra amin'ity taona ity dia mampatsiahy atsika fa ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety dia tsy azo ialana ho an'ny zon'ny olombelona. Saingy amin'ny lafivaliny inotsy, voatohitohina ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety, tandindomindoza noho ny vaovao diso sy ireo fankahalana ny fahamarinana. Par la désinformation et le discours de haine. Ankoatra ny tsy fahampiany ny fahalalana maneho hevitra, voaenjika hiara ny fampirorohana ary misy ahiditra ponja sy mamono ainy ihany koa ireo mpanao gazety. Au moins 67. Tsy latsaky ny 70 ireo matianina amin'ny fanaovan-gazety nisy namono ny taona 2024. Fiakarana hatrany amin'ny 50 isan-jato raha mitaha amin'ny taondasa. Mananika ny ray apahatelin'ny vehivavy mpanao gazety hiara-ny herisetra amin'ny tambazotra ary ray amin'ny efatra hiara-ny fampiroroana ara-batana. A été menacé physiquement. Mbola lavitra araka izany ny ady atao hanatsarana ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety sy ny fahalalana maneho hevitra tsy ho an'ny Madagasikara ihany fa manerana izao tontolo izao. Tafiditra anatin'izay ny ezaka fanatsarana, misy ny famelabelan-kevitra arahana ny hevitra karakarain'ny ministera tompona andraikitra eny amin'ny kanala Olympia izay ho tanterahana mandritra ny 2 andro. Famelabelan-kevitra izay miopana bebe kokoa amin'ny ady atao manoloana ny fanilezana vaovao tsy marina anatin'ny tambazotra tserasera. Lafim-baovao afa-tanteraka dia noho ny fitadiavan'ny filoham-pirenena sy ny manodidina azy tombontsoa manokana no antony tsy mahavaova ny délestage amin'izao. Hoy ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka, tsy manaiky hanao soni ny fifanarahana ampiodinana ny tohodrano volobe ny mpitondra ankehitriny raha tsy misy kolikoly, hoy ny fanehoan-keviny. Fanadihadiany olona saina. Manerana nosy no ahitana fahatapahany herinaratra lavareny amin'izao fotoana izao ary saika isan'andro. Vokatra ny tsy fahaiza mitantany tompona ndraiky teo anivon'ny orinasa Jirama fa ihany koa ny fanjakana fohibe no antony voalohany mahatonga ny zava-misy ankehitriny hoy ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafito amin'ny distrika ny Tomasina voalohany Ratsiraka Roland. Manoloana ny délestage izay nitrangana indrindra omaly dia tia koa ny mampafantatra antsika vahoaka ny Tomasina fa tsy azo ekegna regny ary ny tompona andraikitra voalohany dia tsy iza fa ny filoham-pirenena azavaika. Misy tokony anaovana sonia ny barazy ny volobe efa ela io efa tamin'izako ministra io barazy ny volobe io efa nanomboka efa vita hoe tokony atao sonia zany dia niova filoham-pirenena hatramin'izao tsy mety atao filoham-pirenena sonia maimbo kolikoly satria araky ny henoko dia ny olona akaiky ny filoham-pirenena tsy magneky anazy anao sonia anio raha tsy mahazo tombontsoa manokana izy efa fantansika agnaran'olona zany. Tombontsoa maro no azo avy amin'ny fahavitany fifanarahana ahafahana mampiodina araka ny tokony ho izy ny tohodrano volobe io raha ny fanazavana. Nefa nia raha atao sonia barazo ny volobe mba mahazo herinaratra tsara atsika ary madio ary afaka mamorona usine maro eto Tomasina manome asa ny vahoaka ny Tomasina indrindra
ny facturantsika isa tokantragno amin'ny jirama dia miena eo amin'ny 500 isanjato. Dia magnino tsy atao sinia, tsy mety azoko mihitsy hoe manina tsy atao sinia ka zavatra ohatran'izany mampalahelo. Fa za miteny amintsika samitony aza midina an-dalambe fa tsy vaolagna ho antsika zany fa vaolagna ho antsika mifarany taona. Araka izany no ny fitadiavana sy fiandrasana izay ho tombontsoa manokany filoha sy ireo mpiaradia amin'ny izay miaina ary iaina ao anatin'ny aizina ny vahoaka malagasy araka ity faneho-kevitra ny solombavambahoaka ity. Raha tsy mahazo ny anjara ny mpanao sonisy ireo manodidina azy, iantony eo ity fifanarahana ity izay isan'ireo fanalahidy amany olon'ny delestage eto Madagasikara, fa indrindra ny automasina. Ny fanarenana sy ny fampiodinana araka ny tokony ho izy ny orinasa jirama izay azo atao tsara raha misy ny finiavana sy ny fahaiza-manao ny mpitondra ho iatran'ny fanazavana. Dia iny ihany koa manakatona ny tapany voalohany fampahalam-baovao ao aorian'ny dokam-barotra isika miverina eto ao anatin'ny tapany faharoa rehefa avy eo ary. Marco! Homem 60, laissez! Homem 60, laisse Brenna! Homem 60, laissez! Marco! Balika Homme 60, jiro antona telo lehibe, jiro entin-tanana ray, mandeha amin'ny herin'ny masoandro avokoa ary afaka mamahana finday. Manomboka amin'ny 700 ariary monja isan'andro, mandrapahefanao ny vidiny manontolo. Balika, mamiratra no aviko. Homme 60. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Concours de prototypage UX/UI d'un service public orienté utilisateur organisé par l'unité de gouvernance digitale de Madagascar. Formez une équipe de 3 ou 4 et inscrivez-vous à Prototyper. Ensemble, tentez de décrocher une formation présentielle en France et de nombreux autres lots. Lancement officiel le 4 mai 2023. Isaoratra ny tomboky lasy tomboky vavy mbola manatrika anay ao tanatin'ny tapany faharoa ny fampahalam-baovao amin'ity alina ity mamerina ny araba ary manasina ohatrany anaraka izany hatramin'ny farany. Roa taona mahery izao no tsy mbola nandray karama ireo mpiasa PAT ao anivon'ny Universitén'i Toamasina amin'izao fotoana izao. Diroso tamin'ny fanakatonana ny birao izy ireo androany ho fanairana ny tompony andraikitra mba hamahaingana ny olana. Iamafy ny fitokonana ho ireto mpiasa ireto raha toka tsy misy ny valiny mahafapo avy amin'ny tompony andraikitra isa-tokony. Henri Florian. Niroso tamin'ny fanakatonana bureau eny anivon'ny université ny Thomas ny ireo mpiasa ao anivon'ny PAT na ny personnel administratif et technique tamin'ity androany ity. Mpiasa manodidina ny 508 sara ny tarehimarika navoakan'izy ireo no voalaza fa tsy nandray karama nadritra ny roa taona izay ka nanatanteraka hetsika izy ireo teny anivon'ny université androany. Reto zany contrat local ato amin'ny université ny Toamasina izay nandalo concours écrit ary oral tamin'ny 2015 jusqu'à tamin'ny 2019 de miasa zahay 2019 nandray karama tsara 2020 ny tapahana zany ny karamanay 15 mars 2020 ke raha ny tapahana zany io karamanay io neritreretinay mbola sangisangy agny mbola iomagna hoe misy raha atsaraigny ajarisiny ao kanjo nandeha lavalava zegny le izy efa 9 volagna
mbola tsara nandray karama tompoko vava izahay ny signé contrat ara-dalàgna ary ataoko hoe nahazo karama ara-dalàgna teo fa izy nitapahagna ziska amin'ny andro tsy nivahagna ia mafy nietsika manomboka rapiso raha toka tsy mbola misy vahaolana aingana ameriana ny karamany européen te tomasina ireo raha ny fanambarana androany anay magnambara raha tamin'ny voalohany teo nieritreretiny hoe 900 zegny zaheo tratran'io problème io fa ato afara mbo efa nisy zany nandeha nagnano asa hafa fa le olo tsy nahita asa mbola niasa ziska amin'ny andro ataoko hoe nomaly miariniany donc zay mbola tsy niasa fa miasa zahay fa manino zahay tsy megnanjara anay ke zegny zegny hoe ataonay zegny ito etsika ty mba hafahan'ireo fanjakana isan-tsokajiny mbo mamaha olagna anay sy farany zay malaky ary tsy hijanogno zahay tompoko raha ohatra tsy ahita le vahaolagna azo atao tsara anay ambara zahay hoe anareo tsy mpiasa akato vonimoaly zay nahita mpampianatra raiky nilaza hoe anareo koa tsy mpiasa hato amezy preuve zahay fa tsy mpiasa hato namafisin'izy ireo fa efa nisy ny fampiresana teo amin'ny ambaratonga maro samihafa saingy tsy mbola nivaly ny olana hatramin'izao fotoana izao ilaza fa iditra amin'ny fitakena mafimafy kokoa ireo tompiasa ireto raha toka tsy misy vahaolana aingana raisy ny tompona andraikitra araka ny voalaza efa nisy ny solon-tena ny syndicat PAT Thomasina niakatra teo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa hitady vahaolana makasika ty olana misy ity ary andrasana ny toy ny fionana Manatra ny tompona andraikitra isa tokony ireo vahoaka ao amin'ny commune Anosiala district Ambodiatrimo manoloana ny fibodona solombavambahoaka teo aloha iray ny toeram-pilalovan'ireo tanora misoratra amin'ny fanjakana malagasy ny tany araka ny antota taratasy eo ampelantanan'izy ireo saingy mahazo fandrahonana amin'ilay milaza ho tompony ireo tanora milalao eo amin'ny tany onina saina iray hektara mahery no velaran'ny tany misy ireo kianja filalovan'ny ankizy sy tanora eto amin'ny fokotany Andakana commune Anosiala district Ambodiatrimo ity mifefy ny toerana ary misy soratra complexe Anosiala saingy solombavambahoaka teo aloha iray no milaza ho tompony amin'izao na tsy araka izay aza ny antota taratasy ara-panjakana ity ny référence an'ilay tany ity 1364 tiré H ity zany eto ankazo no misy azy dia hitantsika hoe misoratra amin'ny état malagasy mazava angambany izy io hoe état malagasy zany hoe misoratra amin'ny fanjakana malagasy le tany ary nisy arrêté tamin'ny 1955 zany arrêté numéro 2793-DOM izay miattribué an'le tany en totalité ozy izy en fokon'olona au fokon'olona de village de Talatamaty Ankady Voromena Atoby Andranomalaza sy ny karazany miantso ireo tompona andraikitra isan'ny tokony amaity olana ity ireo vahoaka any antoerana efa nilalao teto tonga indray nefa le olona anankiray milaza ho tompony manatsahatra andreo ankizy ireo ary mandrahoana mihitsy hoe raha mbola milalao baolina eo dia toriko ary gadraiko tena miangava re tompoko tena mifony aleo ny vahoaka malagasy mba hifaly amin'ny taniny hatreto aloha hatramin'ny tondranay teo zany dia tsy mbola nisy na taratasy anankiray raha hoe nisy nangataka io tany io niresaka tamin'ny tety amin'ny fokotany aminy zay hoe misy sao dia manana tota taratasy le olona milaza azo tompony fa tsy mety mampiseho zay tota taratasy any ampelantanana izy hatramin'izao aloha zany dia fantatray dia mbola amin'ny fanjakana malagasy ny tany anoho ampiasan'ny kianja ireo zaza sy tanora na eo azy izay fandrahonana ataon'ilay solombavambahoaka teo aloha izay raha ny fanazavana mampitarana ny maro tatoato ny fiakaran'ny vidin'ny enomby ny antsena manodidina ny 5,000 ariary izany ankehitriny ary miakatra ho 4,000 raha sendra tsy misy ny enina malafo ny entana amin'ny ankapobeny fahasarotany famoahana azy raha ny fanadihadiana natao Richel Arabalvelo ka fiakatra 5,000 ariary ny vidin'ny enomby eny antsena raha toka 2,000 sy 1,000 ariary zany teo aloha antondra lehibe mahatonga izany faratsy ny lalana amoahana omby eto amin'ny tsika ka miteraka fiakaram-bidy miopapana ny volana septambra oktobra novambra kosa no volana mahakrizy ny ena eto amin'ny tsika ka mahatratratra any amin'ny 2,000 ariary ny kilao vokatra izay miaina amin'ny fanjifanany akamaroan'ny malagasy mividy eny eto aminay manokana ny zavatra misy tamin'ity taon'ity zany dia ny aina no mbo vononay ampy ny faratsiny lalana zany taloha aloha zay nalany eo amin'ny 120 kilo isanandro ohatra hoe mivoy zay amin'ny enina maraina dia lany amin'ny 5 arivo
zao zany ianao ataoko hoe 30 kilo 20 kilo tsy laninao ndray andro tsy hoe fona tsy hoe noho ny fahaizan'le mpitondra dia raraka le firenena. Antondray mampiakatra ny vidiny ena ihany koa raha ny fanazavana ny fiakaran'ny vidin'ny zezika. Ataontsika hoe ny zezika miakabidy ny masomboly ihany koa miova ny vidiny ary nany ataontsika hoe ny fikirakirana sy ny pitsopitsony rehetra mifamokarana nyreny akora fototra reny nisy fiovana avokoa ny fiakarana zany pitsopitsony zany ka mahatonga ny vokatr'ireo akora fototra ireo miantraika amin'ny lafin'ny famokarana zany sy ny famokarana nyreny hena reny ka izay ny antony aloha tena mampiova an'izay vidina hena zay araka ny fanazavana hatrany mihena nisan'ny omby vonoina ka amidy eny amin'ireo mpivarokena ankehitriny tranga izay misy ifandraisany amin'ny isan'ny omby tafiakatra eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ary koa nefa efa mividin'ny mpanjifa. Ny farana androany ny fanazarantena iraisam-pirenena Ivondro izay tanterahana ao Tomasina sy Sainte Marie miisa 10 mahery ny miaramila mandray anjara amin'ity fanazarantena ity izay ahitana malagasy 700, frantsay avy amin'ny fazohy 300, komoriana 30 ary manambonahitra cheseloa miisa 2. Itataratra nandritra izany ny fivoaran'ny mpandray anjara rehetra raha ny fanazavana naomby araka izany ny hetsika Ivondro 324 araka ny voalaza hatrany fanampanazavana. Tanjona dia fanamafisana ny fiara-miasa ara-tafika eo amin'ireo mpandray anjara amin'ny alalan'ny fizarana traikefa sy fomba fiasa ara-taktika sy teknika. Tombony ihany koa ny fahalahina ara-tafika eo amin'ireo Rosia ireo satria tsy voalohany no nisy zao fanazarantena zao fa saika isan-taona dia misy ny fanazarantena ary misy lohahevitra vaovao mifanafandraika amin'izay dia na eto Madagasikara no nanaovana azy na any amin'ireo nosy rahavavy. Fitaovana metsehana fananana tanteraka an'izany dia nampiasaina avokoa ny fitaovana avy amin'ny fampiasan'ny tafika an-tanety zany fampiasan'ny tafika anabakabaka ary fampiasan'ny tafika an-dranomasina. Fatanora mpivarotra sy mpitsindrona roro na heroïne miisa 4 no tratehaky ny ampitandro ny filaminana avy eo anivon'ny polisy pirenena tao Antsirabe. Tratra teo ampitsondromana ireto tanora ireto ka rehefa nataony fanadiadiana dia fantatra fa avany andrenivohitra no ividanan'izy ireo ity zava-mahadomelina mahery vaika ity ary avy eo dia afangaro zavatra hafa ary amidy amin'ny vidiny 7,000 ariary ny sachet kely iray. Kolo Antsirabe. Manomboka miparitaka eto Antsirabe ankehitriny ny fitsondromana zava-mahadomelina mahery vaika toy ny heroïne nandroro ny alahady fahatelopolo ny volana aprily 2024 lasa teo no nahazo vaovao tamin'ny olona tsara sitrapony polisy pirenena avy eto amin'ny komisaria central eto Antsirabe fa misy tanora mivarotra no sady mitsindrona zava-mahadomelina. Rehefa nataony fanadihadiana sy ny fidinina ifotony izay nataon'ireo mpitandro filaminana dia tratra teo ampitsondromana ny rota amin'ireto tovolahy ireto. Raha ny loharano Vaovao azo dia avy any andrenivohitra no anafarana ity zava-mahadomelina mahery vaika ity ary afangaron'izy ireo zavatra hafa rehefa tonga eto Antsirabe izay amidy 7,000 ariary ny finosana sachet kely iray. Tratra mody zareo teo panomanana ny roro sy teo mpinanana tsy tena heroïne pure zany izy io fa efa amboarin-dralahy zany hoe heroïne pure no farany any Antananarivo any dia amboarin-dralahy dia ndray karama moa zany tonga ny eo amin'ny 520 sachet kely dozy 520 dozy dia iny no aparitany ividanan'ny grama ho any Antananarivo any dia lasaindrareo fa 10,000 nalina ary ito anatin'ny transaction im-vola zany ny olona andefasana amin'ny vola io fa ny fivarotana an'le sachet kely zay hitantsika amin'ny sary moa zany dia 7,000 ariary. Tovolahy tsony hoe bila sy fandraisena zany no patron eto any Antananarivo zany tilera fa patron ety amintsika ty zay manavatra netaneta dia misy anakiroanay Gaikasy Josepha zany no mpivarotra an'izy io sady mihinana araka ny teniko teo raha ny fanadihadiana moa dia mahalany eo amin'ny enina dozy isan'olo io zany vao ampy andry zalahy ary zay le miteraka ny vekinandoha. Atolotra ny fampanoavana androany fahatelo ny volana May 2024 ireto tanora mpivarotra sy mpitsindrona zava-mahadomelina ireto. Mitondra fanentanana araka izany ny tompon'andraikitra eto amin'ny komisaria central eto Antsirabe
ho andreo ray aman-dreny mba anara-maso tsara ny zanany amin'ny fiparitahany zava-mahadomelona amin'izao fotoana izao. Tena mampalahelo dia tena raha ohatra fiankinan-doha zany le tanora dia tena sahirana. Tena sahirana satria na dia vatratra ty aminay izy dia rehefa tonga le fotoana tokony hitsindroma zany dia marary le ankizy. Marary le ankizy. Mangovogovotra be izy, mahatsiaro mangatsiaka, manotika ny kibo sy ny sisa. Io dia manentana trano zany. Fotika amin'ny tanora trano dia zava-mahadomely ty dia sahitsika mitoroka. Averiko an-trano zava ny ray aman-dreny ny any an-tsekoly izahay dia mila marara-maso ny tanora raha vao misy fihetsika fotsiny miova amin'ny zanakao dia mila mailo anao zany nidikazay fa so dia sanatria tafiditra amin'ny fandraisana zava-mahadomely. Raha ndresadresaka ny fanaovanay mpanao gazety tamin'ireto tanora ireto dia indroa isan'andro izy ireo no tsindrona ity zava-mahadomelona mahery vaika ity ary tsy mahazo aina fa mivadika marary ny vatana rehetra raha toa ka tsy mitsindrona azy io ao anatin'ny ray andro. Voaingana tompoko fanaovana azy hoe mitsindrona indroa isan'andro tsy hoe mahazo aina rehefa mihinana azy fa rehefa tsy mihinana anazy tsy mahazo aina tsy eo forme zany hoe mangotsongotsika mangatsiaka sy mafana 5 alina 3 alina sy mendrakandrana dia lasa tafiditra dia tsy ao amin'ny alina 3 andro zay tsy nanao tsony dia mety eo atafialana satria 3 andro ny delean'io rehefa tsy tsara hoan'ny tanora manimba tsy voisa tsy fantatra tsony. Tandindoza araka izany ny tanora malagasy eo amin'ny fiankinan-doha amin'ity resaka rorona héroïne ity izay zava-mahadomelona mahery vaika tafiditra eto Madagasikara. Amin'ny maresaka avy any ivelany nivoaka ny alina talata ifoa alarobia teo ny fampitsarana ny ady eo amin'ny Israely sy ny vondrona mitampiadiana tao Gaza raha ny loharano Vaovao Palestiniana taoriny ny fifampitifirana na hafatesan'ny mpitokona jiosy tsy nanamafy izany fampitsarana ady izany ry zareo Israeliana fa nampanazavana entin'ny alarana Evson eo amin'ny sariny France 24. Nainona fipoana bomba ho Malial tao Gaza faritra roa atao amin'ity toerana ity no nainona izany izay fitifirana nataon'ireo Palestina raha ny angom-baovao voaray mandritra ny andro ray niara-ny fitifirana bomba ry zareo Hebreo valiny fitifirana nataon'izy ireo tao Gaza izany raha ny fanazavana raha ny fampitam-baovao voaray maty tany ampigadrana ilay mpikamana iray ao anatin'ny vondrona jihadista rehefa nikony tsy nety ny sakafo nandritra ny telo volana misaraka izany ny fihetsiketsehana tamin'ny faritra maro noho ny fahafatesana ety Palestiniana ny Gaza ity eloka izany famonoana olona izany raha ny fanazavana antony efa nisy ny fitarainana tamin'ny tsy fahasalamana izy ity saingy tsy nisy ny enina tamin'ny faritra atsimony Israely no nisy ny fipoana bomba olona 3 no naratra vokatra izany ary tsy misy kosa ny ainana fohy. Dia izay indray tompoko lasy tompoko vavy no masakazona tolotra tamin'ity alina ity ankasitrahana fiainanona nanaraka izany hatramin'ny farany raha ampitso amin'ny valorara ny fotoanantsika manaraka eto amin'ny fampahalalam-baovao mandra-piona tompoko. Plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsrouarive. Vous a présenté Ni Vaovao. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.